Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Amen. Hivavaka isika. Jehova Andriamanitra mpamaly natao, Andriamanitra mpamaly natao, mamirapirata. Misandrata ripo tsara ny tany io, mamaliany mpiavonavona, midera sy mankalaza anao zahay. Noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao, nanomezanao anay indray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tombonandro anay tsiraray avy. Ianao tokoa ny Jehova no mpanjaka, mitafy voninahitra ianao, ary misikina hery ianao Andriamanitra. Mankasitraka anao reto olona noforon'ny ny asan'ny tananao, manome voninahitra ny anaranao amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra fa ny fahasoavanao sy ny famindraponao, ny fitiavanao sy ny famelan-keloko avy aminao, mbola nahavelonay anay tsiraray avy. Ndreto izahay amin'ity maraina ity, miazakazaka manoloana ny seza fiandriananao sy ny lapan'ny voninahitrao. Mideranao, mankalazanao, mitsaokanao, mioby anao, fa velonaina trapa-montsena. Izany no nandratanay ny feo anay, ankalazanay ka anaovanay hika miredona tahaka an'ireo anjely sy ny olo-masina ny an-danitra manao hoe: Masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, ary Jesosy Kristy Tompo, lay be fitiavana, nanome ny fanahy masina feno fahendrena ao amintsika tsiraray avy anie, no tononona amin'ny isa-tokantrano sy ny sambatan'olona amin'ity maraina ity. Ary dia fahalohy miantrano amin'ny isa tokony ambaravarana, mitondra izao vatsim-panahy izao indray. Ny vatsim-panahy izay tonga amintsika amin'ity maraina ity dia manambara hoe: Mangataha, mitadiava, dondony. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazan'ny tsara ny Matthieu 7:7 sy ny 9. L'Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 7 et 8. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovahana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovahana. Amen. Androany indray Jesosy Kristy avy any Nazareta dia miteny amintsika tsiraray avy, izay manaraka sy miaino izao vatsim-panahy izao, ka milaza amintsika manao hoe: Mangataha, mitadiava, dondony. Jesosy Kristy Tompo eto mampitondra ny teniny amin'ny alalan'ny Matthieu, amin'izao andalan-tsoratra masina izao, ny fampatsiahiva ny tokony ananantsika faharetana amin'ny fivavahana. Fanoharana sy fampianarana antsika amin'ny vavaka ny hoe: Mangataha, mitadiava, dondony. Teny velona ireto teny telo reto. Jesosy Kristy mihitsy no mampirisika sy mampahery antsika amin'ny fitiavam-bavaka, faharetana, finiavana amin'izany firesahana amin'ny Jesosy Kristy izany. Ny vavaka dia tsy voatery hitovy foana. Indraindray mangataka isika, indraindray mitady isika, indraindray ny vavaka ataontsika dia mandondona eo amin'ny varavaran'ny lanitra. Mangataha dia omena ianareo. Andriamanitra ray mihitsy no efa nampanantena zavatra maro ho antsika olombelona, izay noforoniny tahaka ny endriny eto ambonin'ny tany. Araka ny voasoratra amin'ny
Matio toko 5:5-7 tapany B. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Amen. Andriamanitra dia efa nanomana valiny amin'ny fangatahana rehetra izay ataontsika. Indraindray anefa ny fangatahana ataontsika rehefa andraso kely ny valiny dia eo isika no tsy manana faharetana amin'ny fampiandrasana ataon'i Jesosy. Noho izany, mila mivavaka misimisy kokoa mangataka amin'i Jesosy Kristy aloha mba haretantsika amin'ny fangatahana. Mitadiava dia ahita ianareo. Ny tsy fisian'ny valim-bavaka na ny tsy mbola fahazahoantsika ny valim-bavaka tsy manafoana velively ny filantsika na ny fikasantsika akory izany. Matetika mety fotoana lava sy ela izany fitadiavantsika izany amin'ny zavatra iray ohatra, fa ny fanalahidy ahitantsika dia ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary dia ampahafantariny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izany mahita antsika izay tiany atao sy tanterahana eo amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy, ary dia mampirisika antsika izany mba hitady ny tavany sy ny sitrapony ka ho tanteraka amintsika ny teniny hoe mitadiava dia ahita ianareo. Dondony dia ovahana. Ny olona izay mandondona dia tsy faly, tsy afa-po, manoloana ny varavarana mihidy eo anoloany. Manantena izy fa misy olona ao ambadika io varavarana io hanokatra ilay varavarana mihidy. Jesosy Kristy Tompo eto dia mampanantena antsika ary milaza amintsika fa hisokatra io varavarana io ary izy ny fiverenan'ny fampiresahana rehefa rava sy miala ny rindrina na ny sakana izay mampisaraka antsika taminy dia ny fahotantsika izany. Mba fantatsika tsara moa ny tantaran'ny Paoly apôstôly teo amin'ny fiainany, nangataka tamin'i Jesosy intelo ny mba hanana ny fanasitranana tamin'ny nofony, mba hahafahany manao ny asan'ny Tompo araka ny fijeriny azy. Inona nefa ny zavatra niseho? Indroa tsy nahazo valiny izy, ary ny farany nisokatra ny varavarana ka nilaza taminy ny Tompo hoe ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Hitantsika izany eo amin'ny Korintianina 2:12-7. Anio ary avako malala isany, Mangataha, mitadiava, dondony. Mareta amin'ny fivavahana, ambara-pahazahoantsika ny valiny izay tian'i Jesosy Kristy amin'ny fangatahana ataonao io. Mamaly antsika amin'ny fahendrena sy hampitiavana antsika izy, ary tsarovy fa Jesosy Kristy Tompo malala tanana amintsika fa tsy mitovy tahaka ny olombelona izy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa dia angataka, hitady ary andondona eo amin'ny varavaran'ny lanitra. Vavaka isika. Faly ny fonay ry Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta amin'ity maraina ity. Mbola ampatsahivinao anay ny teny fampanantenana, mbola ampaherezanao anay ny hanananay faharetana amin'ny fivavahana. Ampirisianao anay fa
mila mangataka izahay, mila mitady izahay, mila mandondony izahay mba hahitanay ny tavanao sy hahatonga anao hanokatra ny varavaran'ny arena sarobidiny lanitra ho anay. Fona aminao izay Jesosy amin'ny tsy fanananay faharetana amin'izany vavaka izany, fa atao dodina sy maika izahay amin'ny filanay. Dia androany ianao mampatsiahy anay hoe ianao Jesosy Kristy Tompo ilay feno fahendrena sy fitiavana no amaly anay araka ny fotoananao, satria ilay tananao dia tanana feno fitiavana sady feno are-pahasoavana ho anay izay manara-dia anao sy mino anao marina. Izay ny maha-Andriamanitra anao fa tsy olombelona. Ny olombelona mantsy Jesosy dia miovaova, androany izy eny, rapitso izy tsia. Androany izy anome, rehefa aveo izy tsy anome. Sambatra izay Jesosy manana anao. Sambatra Jesosy izahay fa nofidianao ho sakaizanao. Inona kosa raha Jesosy no havalinay izany? Hiezaka izay Jesosy amin'ny alalan'ny herin'ny fanainao masina mba hanananay faharetana amin'ny vavaka, dia ho tanteraka aminay tokoa ny Jesosy ny teninao manao hoe efa vitanao avokoa ny zavatra rehetra. Mankasitraka Jesosy eo, mankatelina rylay mpanjako. Ho anao ny dera sy ny aza rylay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, fa ho anay kosa ny tsodraninao, hoy Jesosy Kristy Tompo, mivavaka aza mitsahatra, mareta ry mpiazakazaka, fa izao rehefa tia dia tia ny ahatra amin'ny farany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny rano kosa teo ambony hazo fijaliana, andrakotra antsika tsiraray avy. Aleluia.